alady faraky amby folony volana aprily, alady voalohany manaraka ny Paska izay andiniantsika ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'ny Kristy. Alady izay atserovana ny sampana Dorcas na eto amin'ny fiangonantsika izany na eo anivon'ny Foibe FJKM Kodiary zareo no mitarika antsika amin'izao fanompom-pivavahana izao. Ho ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra dia ho vakintsika mifandimby ny Salamo fa 7:20. Salamo fa 7:20. Ho vakina mifandimby. Amin'ny anaran'ny Tompo, manomeza an Jehova ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Ny feon'i Jehova no eny ambony ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehova no eny ambony ranobe. Ny feon'i Jehova manorotoro ny azo sedera, eny Jehova manorotoro ny azo sedera any Libanona. Mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy, Libanona sy Siriona tahaka ny zanaky ny omby manga. Ny feon'i Jehova mampisaraka ny lelafo. Ny feon'i Jehova mampiteraka ny dieravavy ary mivofy ny alambe, ary ao an-telopony samy manao hoe voninahitra e. Jehova nipetraka teo ambonin'ny safodrano, eny Jehova nipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehova nome hery ny olona, Jehova ahitany ny olona amin'ny fiainana. Amen. Ho iraintsika ny hira fa 7:70.
vavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay, ry Andriamanitra, Ray, Zanaka, Fanahy Masina, fa mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana, tombo-pahasoavana sy tombo-pitiavana, ahafahanay manandratra fiderana sy manome voninahitra anao. Fantatrao tsy miafina aminao tompo ny momba anay tsirairay avy. Mamela ny elokay mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nataonay. Ankehitriny tompo dia mangataka ny fanahinao masina izahay hatreo feno izao fotoana izao. Ny sampana Dorikasa sy ny sampana velona rehetra ato amin'ity fiangonana ity dia mba hiroborobo ara-panahy amin'ny asa fanomponanao. Dia amin'ny anaranao mavonjy Ray eo no anaovanay izany vavaka izany, ary sitrakay ny anambatra izany amin'ny vavaka nampianarinao anay, manao hoe: Rainay eo izany an-danitra, ho masinany ny anaranao, mitondra ny fitsakanao, atao any sitraponao, etsy an-tany takony ny an-danitra, mileo anay ny nasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay eloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana famanafana ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra takizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Miaraka maky sy hain'ny ten'Andriamanitra isika. Izany dia hitanareo ao amin'ny Rota toko fahaefatra, andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rota toko fahaefatra, andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Rota toko fahaefatra, andimy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny soramandry eo amboniny dia milaza ny napakaram-boazan'ny Rota sy ny filazanana nahaterahany Obeda ary ny filazam-pirazanana hatramin'ny Fareza ka hatramin'ny Davida. Ary rehefa tafakatra teo am-bavahady Boaza ka mipetraka teo, dia indro nandalo ilay havana mahavitra voalazany. Dia hoy Boaza, ranon'iry mahity kely ange, mipetraha eto. Dia nanantona izy ka mipetraka. Dia naka folo lahy tamin'ny loholona tao an-tanàny Boaza ka nanao hoe, mipetraha eto ianareo. Dia mipetraka ireo. Dia niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe, Naomi izay miverina avy tany amin'ny tany Moaba, dia mivarotra ny tany izay any Elimeleka rahalahintsika. Ary izao ny kasam-pandrianao hoe, vidio eto anatrehan'izay mipetraka eto sy eto anatrehan'ny loholona amin'ny fireneko izany. Raha hanavitra ianao dia voty, fa raha tahiny tsy hanavitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro fa tsy misy tokony hanavitra afa-tsy anao, ary izaho manarakaraka anao. Ary hoy izy, hanavitra ihany aho. Dia hoy Boaza, amin'izay andro hividiananao ny tany eo amin'ny tanànanao, dia amin'ny Rotako vehivavy Moabita vadiny maty no hividiananao azy, mba hamelomasi ny anarany maty ao amin'ny lovany ianao. Fa hoy ilay havana mahavitra, tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako, fa andao mahasimba ny lovako, avoty ihany ho anao ny ahy, fa tsy mahavitra aho. Ary ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fahiny hahamafy ny teny rehetra dia izao. Nesorin'ny lehilahy ny kiraro ny kanomeny ho an'ny namany, dia vavolombelona teo amin'ny Israely izany. Ary hoy ilay havana mahavitra tamin'ny Boaza, vidio anao izany, dia nanaisitra ny kirarony izy. Ary hoy Boaza tamin'ny loholona sy ny vahoaka rehetra, ianareo no vavolombelona androany, fa efa novidiako tamin'ny tanàn'i Naomi izay rehetra any Elimeleka sy izay rehetra any Kiliona sy Malona. Ary Rotako vehivavy Moabita vadiny Malona dia lasako ho vadiko hamelomaso ny anarany maty amin'ny lovany, mba tsy ho faty-maso ny anarany maty eo amin'ny rahalainy sy eo amin'ny vavadiny fonenany. Ianareo no vavolombelona androany. Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny loholona, eny, vavolombelona izahay, ataon'i Jehovah tahaka an'i Rahely sy tahaka an'i Lea anie izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao. Fa izy roa vavy no nanangana ny tranon'i Israely, ary aoka ho lehibe any Efrata anie ianao, ary alaza amin'ny Betlehema anie ny anaranao. Ary ho tahaka ny taranaka Fareza izay nateraka tamaka tamin'i Joda anie ny taranakao avy amin'ny zanaka izay omeny Jehovah anao amin'ity vehivavy ity. Amen. Mbola tohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina izany dia hitantsika eo amin'ny Efesianina toko 5 ka hatomboka ny 1 ka hatramin'ny 2. Rehefa hita dia rahana mamaky dia hamaky an'izany. Koa izany dia aoka hanahaka ny an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka mahalala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'ny Kristy ianareo, dia ny nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho anitra ny kasitrahana hamonjy atsika.
ho faranantsika amin'ny vaky teny. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Luka toko faha-efatra amby roapolo andininy no fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Rehefa hitantsika izany dia efa dikintsika ao am-pitsanganana. Amin'ny anarany ary indray nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony 80 stadio raha amin'ny Jerosalema. Dia niresaka amin'izany zavatra rehetra nanjoy izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanao tamin'i Jesosy ka niaraka taminy, nefa ny mason'ireo no azony mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahanareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopas namalaka nanao taminy hoe, ianareo rery va no vahiny mitoetra amin'ny Jerosalema tsy mba mahalala izany zavatra tonga tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, tamin'ny mahery, tamin'ny asa sy ny teny, teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia amin'ny nanolorany loha ampisorony sy mpanapaka eto amintsika azy, anamelohana azy ho faty sy nanombohana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany ny andro fahatelo hatramin'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahaverevitra anay fa tany amin'ny fasana marina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita ny anjeliseo kosa izay nilazainy fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay momba anay ka nakany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ray masino asiana famarina, tenao famarina. Mbola hiara hivavaka tsika Tompo. Saotra Tompo fa mbola mitantaninao sy mivolinao izahay ka tafiditra indray eto amin'ny tempolinao masina. Tompo, ankehitriny dia tonga ny fotoana mankina ny teninao, ko mangataka ny fanahinao masina izahay, hanokatra ny foamam-panahy mba handraisanay ny teninao, ary hahatonga anay ho mpankatoa ny teninao. Ampangininy ao anatinay rehetra ka tsy hisy orenay afa-tsy ny fony feonao. Ko mitenena Tompo fa miaina izahay mpanomponao, fa ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho an'Andriamanitra rerany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny mahavelona. Saotra Jesosy. Amen. Oh
toerana ianareo. Ho anao izay malala Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao neny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Efesiana 5 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Epistily ho an'ny Efesiana dia atao hoe epistily ny fifatorana. Paoly migadra no manoratra azy. Epistily taty aoriana, fiangonana efa voapetraka tsara, misy rafitra izy io, ary nanirahana amin'ny Timoty hoentiny. Fampianarana, famporenam-pinoana no anirahan'i Paoly amin'ny Timoty ampitondraina amin'ity taratasy ity. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy, izay no lohahevitra antsika mandritra amin'ity volana ity, ary izay ihany ny raisitsika. Dia vakitsika io Efesiana 5:1 sy ny faharoa, vakitsika aminaran'ny Tompo. Ho amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo, tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia ny nanolona amin'ny teny ny fanatitra sy fanavotana ho an'Andriamanitra, ho anitra kasitrahana hamonjy atsika. Misy teny hoe ho amin'izany, misy zavatra voalazan'i Paoly maromaro aloha ao, dia miteny izy hoe ho amin'izany. Misy dikan'le hoe ho amin'izany, nisy toy ny tany aloha. Ny kristianina miorina amin'ny fanavotana, satria famporenam-pinoana nataon'ny Paoly apôstôly, dia mila manahaka an'Andriamanitra. Maoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ary io no ilaina amin'ny fiainana kristianina. Ny zanaka malala ho Paoly apôstôly, ny zaza nirina, ny zaza tiana, dia matetika zany manahaka ny ray aman-dreniny. Ary tsy tokony hambaka noho ny biby ny kristianina, fa ny zanaka dokotra zany dia dokotra foana no no taafina fa tsy mba voay. Dia izay zany le zavatra eto zany hoe manahaka ny zanaka mafy. Fa manina moa Paoly miteny an'izany? Satria misy olona zany tao amin'ny fiangonana tsy tahaka an'Andriamanitra, tsy tahaka ny zanak'Andriamanitra ny fitondram-tenany. Tany Saint Paul zany manomboka amin'ny 2:7-7 eo, misy zavatra maromaro zany tany sainy. Ndevaka itsika ny andinin'ny 7:20 hatramin'ny 7:20 etsy ambony etsy. 2:7-7 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo. Ny amin'ny tsy andehanareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa ny amin'ny fahafoanan'ny saina. Fa efa tonga maiziny tsaina, soloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny, noho ny amafin'ny finoana. Dia olona tsy malala enatra intsony ka manolo teny ho amin'ny fijejojejoana, anao izay falotona rehetra io amin'ny fierimana. Paoly apôstôly zany miteny ianareo izy tsy tokony handeha intsony fa efa mba niova, izay le hoe ho amin'izany. Tsy tokony mandeha tahaka ny fandehanan'ny jentilisa intsony nareo, satria Efesiana fiangonana kristianina jentilisa. Efa mba niova nareo. Tsy tokony maizitsaina fotsiny fa olona tokony mazava saina, mahalala ny zava-mihafa, manana fieritreretina matanjaka. Tokony tsy olona mora teny, tokony olona madio fitondram-tena, tokony tsy sarotra tenenina intsony nareo Paoly apôstôly. Fieritriretinareo dia matanjaka noho ny lalàna, noho ny fitsipika. Ny kristianina zany amin'ny Paoly apôstôly zany tsy olona tenenina lava, satria manana fieritrertina matanjaka izy, manana fanamasina izy, mibitsika amin'ny tsy mety angely ataonao. Mbe fa miova famindrinareo Paoly apôstôly manahaka ny zanak'Andriamanitra. Manahaka ny zanak'Andriamanitra. Izay ny toetra tokony hananareo Paoly apôstôly. Ary tsy vitan'izany fa ianareo mianatra amin'ny Kristy. Ka reny rehetrarehetra reny, falotona rehetra reny Paoly apôstôly tsy zany ny ampianarina anareo amin'ny Kristy. Vakitsika anay ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy ampianarina anareo araka ny fahamarina zao amin'ny Jesosy, mba hialana reny toetra reto taloha araka ny fitondran-tenareo fahiny,
izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo ny amin'ny fanahy ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamalana. Paoly apôstôly, ianareo ny mianatra amin'ny Kristy. Ary izay manahirana ny fiangonana, inona ny ianaran'ny olona ao amin'ny fiangonana? Misy olona mampiana-dratsy ve ao amin'ny fiangonana? Misy toroteny vilana ve ao? Ny fiangonana zany tahaka amin'ny olona anankiray miditra ao uzinina, raha ny zavatra anankiray ampidirina ao uzinina, mitovy daholo izy mivoaka avy ao. Raha kiraro izy ampidirina ao uzinina, mivoaka avy ao izy pointure mitovy. Raha boatina conserve ampidirina ao mivoaka avy ao mitovy. Fa maninona ao Paoly apôstôly tsy mitovy ny olona mivoaka amin'ny fiangonana? Zay ilay manahirana amin'ny fiangonana. Toroteny ray aminy enin'ireo, fampianarana ray aminy enin'ireo, zay ilay hoe ny fisiany devoly ny mahatonga an'izany. Manjary tsy mitovy ny olona. Fa misy toetra tokony ombonina, tsy ary hitovy toetra daholo ny olona rehetra, fa tokony olona nahavaozina, na ny sainy na ny fanahiny, olona nahavaozina ho Kristy. Izay le hoe manahaka an'Andriamanitra. Misy toetra vaovao foronon'Andriamanitra zany ao aminao ao. Amin'ny tanio ny tompo, inona ny toetra vaovao zany forononao ato amiko. Raha tsy misy zavatra vaovao ao amin'ny olona anankiray, dia tsy zanak'Andriamanitra izy. Raha misy olona amin'ny Kristy dia manina izy? Olom-baovao izy. Tokony mba misy zavatra vaovao, ray sy roa telo anatinao ao. Toetra vaovao, hatr'izay nanaovako dekona, hatr'izay nanaovako batisa, hatr'izay nanampandray aminy, misy zavatra vaovao tonga tao amiko tao. Raha tsy misy zavatra vaovao zany ao dia mieritrerety ianao. Fa zay le hoe manahaka an'Andriamanitra. Zay le hoe manahaka an'Andriamanitra. Misy tantara ny tantarain'ny olona hoe ny mponina tao an-dranomasina hono no tsy mahay mandeha indrindra, ny trondro sy ny hazo an-drano, dia ampianarina mandeha zany zareo, dia nilatsaka mpianatra ny foza. Kanefa rehefa nijerena ilay foza mandeha miorirana, ny anao koa tsy izy fa ny anao koa miorirana. Dia nilatsaka ny mpianatra koa no horita, dia rehefa mandeha izy dia sady setroka mainty be nalefa no marche arrière koa izy zany. Tsy namely koa, nilatsaka koa ny orana. Ny orana kay zany mikapa mirambona izy mikisaka, marche arrière koa ny anazy koa dia tsy nety daholo ilay fianarana mandeha. Alao samy mandeha amin'ilay teo ihany, samy mahazatra azy ihany, fotrany tsy mety, samy tsy mahay. Zay zany no manahirana zany. Ka ny zanak'Andriamanitra dia manahaka ny zanak'Andriamanitra. Jerenge teninan'ny Jaona azy, Jaona voalohany toko 7, ny ankavanana ianao mankeo dia akaiky ny Apokalipsy ihany. Jaona voalohany toko 7, ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Jaona voalohany toko 7, andininy voalohany hatramin'ny 7. Anakaiky ny Apokalipsy misy azy, Jaona voalohany toko 7, andininy voalohany hatramin'ny 7. Hovakitsika ary. Endre manahoana ny fitiavana nasehany ray ho antsika, dia ninantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zamy tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fatatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, ary ho hitantsika izay tena endriny tokoa. Raha ry izay rehetra manana izany fanantenana izany miorona ao aminy, izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Voninahitra be ho Jaona zany mahazanak'Andriamanitra zany, antsoina zanak'Andriamanitra zany ambony ambony no zana-bazaha na zanaka minisitra na zanaka zao. Ary zanak'Andriamanitra itsika dia tokony hitovy amin'ny Andriamanitra. Eto zany ianao dia tokony efa hianatra hitovy amin'ny Andriamanitra, hianatra mitovy toetra aminy. Fa any an-danitra zany tsika rehefa miseho hitovy amin'ny Andriamanitra isika, hiseho le tena endrikitsika. Ka ahatonganao tena hitovy amin'Andriamanitra dia ny mbola ety an-tany efa tefitefe mitoetra anao hitovy aminy. Fa ho vasoka ianao any raha vao tsy mitovy amin'Andriamanitra.
eto zany tsy mbola hita itendrik'Andriamanitra aminao io hoy Jaona, fa rehefa tonga nan-danitra isika dia lasa mitovy isika rehetra ary ho tsara tarehy tahaka an'Andriamanitra. Ety an-tany nefa ny toetranao aloha tefeo mba ho toetra an'Andriamanitra, fa rehefa tonga amin'ny fitsanganan'ny tena maty isika hitovy amin'Andriamanitra isika rehetra. Ka ny kristianina miorina amin'ny fanavotan'ny Kristy dia miezaka izy mba haka-tahaka an'Andriamanitra, haka ny toetra ny zanak'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa hitantsika teo koa dia mandeha amin'ny fitiavana. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra nareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana. Mandeha amin'ny fitiavana tahaka ny fitiavan'ny Kristy, nanolotra amin'ny tenany izy, lasa fanatitra izy, lasa fanavotana izy, lasa anitra kasitrahana izy. Izay le hoe tahaka ny tiavan'ny Kristy. Fa maninona koa tao amin'ny fiangonana tao Efesosy koa zany nisy ara-tsi-panahy maro samihafa. Ndeha sokafantsika ny Efesiamina teo ambon'le toko 5 aminy, toko 4 teo nomboka amin'ny 5:20. Nisy zavatra tsy mety tao amin'ny fiarahamonina ara-piangonana, tsy ampy fitiavana ry zareo. Manomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika, 5:20 hatramin'ny 7:20, Efesiamina toko 4. Koa esoriny laingy fa sy ami milaza marina amin'ny namany avy ianareo, fa samy misy momba ny tenany namantsika avy isika. Tezera fa azo manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezerinareo. Aza manome fitoerina ho amin'ny devoly. Aza mba mandengandenga amin'ny namana ho Paoly, fa reny mampihena fitiavana. Mahazo tezitra ianao satria tsy tonga lafatra, na ianao na amin'ny olona. Fa raha tezitra, aza takonanao ny masoandro. Zay ny dikan'izay. Aza tao ngeza loatra le atezerana, aza tao diso toerana, fa ianao mahazo toerana. Fa raha vao diso toerana tezerana, dia mahaka plasy ny devoly, dia simba le fiavana. Aza mangalatra tsony zay nangalatra ho Paoly, fa mba miasa, mba manome ho an'ny tsy mana. Ary tandremo ny tena ataonareo, fa zavatra mampandroso ny tenenana, zavatra mitondra fahasoavana ny tenenana, ary tandremo fa misy fanahy masina ianareo. Tomboka se io, aza mampalahelo an'io fanahy masina io. Io fanahy masina io dia malahelo mijery ny zavatra ataontsika isan'andro isan'andro. Aza mampalahelo an'io fanahy masina io Paoly apôstôly. 1:30 sy ny 2:30 vakitsika, 1:30 sy 2:30. Isora aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavonirana sy ny fahatezera, sy fitabatabahana fitenenany ratsy ary lolom-po rehetra. Aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo, mifampiantra sy mifamela eloka, tahaka nameran'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Ny tenen'ny Paoly apôstôly. Ianareo sisa mahalala inona avy ny zavatra mety hatonga ady, ny lolom-po, fahatezerana tafahoatra, fitabatabahana fitenenany ratsy. Ireny zavatra mahatonga ady reno izy mba hajanony. Mahaiza mizara fahasoavana, mahaiza mifamela eloka, mahaiza mifampiantra amin'ny zavatra rehetra. Zay zany hoe mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fitiavana. Ary io Jesosy ny référence. Fitiavana tahaka nahoana moa io? Fitiavan'i Jesosy. Ndeha sokafantsika indray ny Jaona toko 10:20, mikisaka miankavia ianao. Filazany tsara ny Jaona toko 10:20. 9:7 hatramin'ny 12:20. Filazany tsara araka ny Jaona toko 10:20, ny 9:7 ka hatramin'ny 12:20. Jaona toko 10:20, 9:7 ka hatramin'ny 12:20 vakitsika. Tahaka amin'ny tiavana iray ny tiavaka anareo. Tomoera amin'ny fitiavaka anareo. Raha mitandrina mididika ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavana. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Zany zavatra zany nefa lazaiko taminareo, mba ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka amin'ny tiavako anareo. Itsika zany tsy mahay mity olona, fa rehefa mity zany anao dia amin'tanio ny tiavan'ny Kristy anao. Ianao koa tiany Kristy, le olona akaikinao koa tiany Kristy. Azo adinoina zay. Tsy ianao rery ny tiany Kristy,
fa le olona ratsy fanahy io koa tiany. Ianao koa mbo ratsy fanahy taloha fa nitiaviny, novonjeny, nidioviny. Ary zay le viny famelan-keloka. Tahaka nitiavan'ny Kristy, tsy tahaka nitiavan'le olonanao, le olona mety tsy tianao. Tsy tahaka nitiavanao azy, ianao mety tsy azo azy, fa tahaka nitiavan'ny Kristy. Zay le référence. Tiako ianao satria tiany Kristy. Zay raha vao tsy zay tsika tsy tafavoaka amin'ny fitiavana fa sarotra amin'ity olona, ny olona ratsy toetra, mpivadibadika, ratsy fanahy. Fa ny référence omeny Kristy hoe ny fankatiavanareo tiaka nitiavako anareo. Zay le référence. Tiako ianao satria tiany Kristy. Zay le teneny am'le olona akaikaikinao ao hoe zany. Zay le izy. Raha vao tsy zay no ianganao na izanakao io ara miady nareo. Firofiry moray aman-dreny sy zanaka miady. Rafozina sy vinanto, famolo-bodirindrina sy ny sisa. Raha vao tsy Kristy ny référence, tsy afaka ity olona mihitsy ianao, satria mety efa nanitsika ny tampondohanao io, efa nanao ratsy ianao sy ny sisa io, mety lavitra anao io, tsy ray foko aminao io. Fa izy tiany Kristy. Zay no itiavantsika amin'ny olona. Satria tiany Kristy ireo, nanolorona amin'ny tenany io, raha ny Kristy na navotana an'ireo. Meteza tahaka amin'ny rota, lahadiny Dorcas androany. I rota fantatsika tsara fa tiany rafozana. Na de maty ara le vadiny, lasa zanak'le rafozana izy. Niara-nody tamin'ny rafozana nandeha tamin'ny firenena hafa, Andriamanitra no Andriamanitra, firenenao no firenena, zay hafatesanao no hafatesako izy izy. Nandeha tamin'ny firenena tsy fantana nanaraka ny rafozana. Zay le hoe rehefa mifankatia dia mifanahaka. Lasa zanak'le rafozana izy fa tsy vinantotsoa. Tonga tamin'ny Israely izy dia nivavaka. Lasa zanak'Andriamanitra, nanambady Israelita. Zay le hoe tena miova loko tanteraka. Tsy gaga ianao raha razam-ben'i Jesosy le rota ty. Zay vehivavy tsy jiosy tsy Israelita. Anisan'ny razan'i Jesosy satria vehivavy filamatra. Rehefa tena niroso izy dia niroso tamin'ny fitiavana. Le rafozana. Le rafozana nampianatra azy nivavaka. Dia lasa zanak'i rafozana io izy dia nanambady dia miteraka. Lasa tsy vinantotsoa izy fa zanak'le noma. Ary io dadaben'i Davida, io ny bebe amin'ny Davida mpanjaka. Zay olona tsinitsinina, zay le hoe mahay makatahaka ny zanak'Andriamanitra. Mahay makatahaka ny fitiavan'ny Kristy. Izay no afatra amin'izao andro anio izao. Amin'izao andro sarotra henantsika izao, makatahaka n'Andriamanitra. Ny olona tsisy azo alainy tahaka matetika ny ankamaroany fa makatahaka n'Andriamanitra. Ary ny faharoa, makatahaka ny fitiavan'ny Kristy. Dia omen'Andriamanitra ny fahasoavana. Mitafitafy tahaka ny rotako ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika riavako. Indray zany fitiavanao anay ry Tompo Andriamanitra rainay eo fa omenao anay mandrakariva ny teninao izay mampianatra anay mba hanahaka anao Andriamanitra fa tsy hanao ny fanaony jentilisa. Ary tsy tokony olona maizinsaina izay satria efa navotany Jesosy Kristy Tompo ary manana ny fanahy masina ihany koa izay mitarika anay isan'andro ho amin'ny tsara araka ny sitraponao. Nampahafantarinao anay fa tokony hanahaka anao Andriamanitra izay satria olona no avaozinao. Mba ho araka anao Andriamanitra dia ny omarina ahitsy eo anatrehanao ary hanampahamasinana ihany koa amin'ny fiainanay. Izany no santionany amin'ny toetra tokony hanananay iainanay amin'ny maha olom-bovonjy anay izay nandray fanavotan'i Kristy ka mba iainanay ihany koa dia nizao, dia ny mbola ety amin'izao tontolo izao dia tokony hitantaratra eo amin'ny fiainanay izany. Ny tianay ianao tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo.
Ary izany fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo izany no tokony handehananay amin'ny fitiavanay ihany koa tahaka ny tiavany anay. Indrisy anefa Tompo fa feno lainga ny fiainanay, feno lainga ny ataonay rehetra. Ny fitenenanay dia tsy mba feno fahasoavana fa mampalahelo ny fanahy masina mandrakariva. Tsy mahay mifamela heloka anie izahay na dia samy milaza ho kristianina aza. Manjaka ny lolom-po. Noho izany dia ny fanadiovana, ny fanavotana izay nitanteranao Jesosy Kristy Tompo no asainay manatona anao ankehitriny manondrika ny lohanay ka mangataka ny famelan-keloka. Heloka eo anatrehanao mantsy izany fomba maro samihafa, ananana izany izany toetra ratsy tsy fiainana ny sitraponao ary mitarika anao amin'ny fahaverezana. Koa ankehitriny Tompo mihaino ny fivavakay, atonga lany ny sofinao ka avelao heloka izahay. Matoky izahay fa lairan'i Jesosy Kristy Tompo izay nalatsany teo amin'ny hazofijaliana no andraisanao anay indray zanakao ka mba ho isan'ny olom-bovonjy izahay fiangonanao. Nohony amin'i Jesosy Kristy Tompo izay maty ny solo heloka anay no angatahanay izany famelan-keloka izany. Amen. 3:7 sy 7 iraitsika. Zay mibebaka marina toka vonona nahaka n'Andriamanitra sy ny fitiavana. Mitsangana indray ny teny soa mahafaly fa mafampfahotantsika izy. Oe ny apôstôly masina. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinainana afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofo ny mahalemy azy. Dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny nofo tao amin'ny ota. Koa dia mba tanteraka ny fahamarina izay lalana amintsika izany, satria tsy mandeha araka ny nofo izany fa mandeha araka ny fanahy. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Noho izany ara-havana dia voavela sy voafavako ny fahotanareo
ny aminaran'i Kristy Tompo samyamideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavely amin'ny eliny, izay voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy aminy. Amen. Fito amby dimampolo amy efapolo amby dimanjato andinin'ny voalohany. Iombona amin'ny vavaka fangatana isika. Saotra tompony amin'ity alahady izay nomena ho anay na ahafahanay miara-miombavaka eto amin'izao fiangonana izao, na dia miaina fahoriana sy zava-tsatra mandrakariva aza ny fiainanay. Isaoranay anao manokana tompony amin'ny fitiavanao anay ka namonjenao anay, nitondranao ny fanavotana ho an'izao tontolo izao, afaka nankalaza izany tamin'ny mpifaliana izahay tamin'ny herinandro. Ary isaoranay anao ihany koa ny fahavelomanay mbola ahafahanay mandre ny teninao izay nampahafantarinao anay. Koa ny fandrenesana izany tompo no hanambaranay ny fanampahan-kevitray ankehitriny fa vonona ny anakanao Andriamanitra izahay ary handeha amin'ny fitiavan'i Kristy izay nitiavan'ny fiangonana ka namonjena izao tontolo izao mihitsy aza. Ankehitriny tompo dia angatahnay ny fanahinao masina ilay fanampitaridalana, fanahy ny fahazavan-tsaina mba hampianatra anay satria tsy vita ny herinay ny fiainana izany, raha tsy ny herinao Andriamanitra no momba anay mandrakariva. Koa dia tafio izany herinao izany ary izahay mba hanana anay toetra vaovao, toetra tsara miendrika ny famonjenao, ary indrindra fa hanananay fitiavana ka hifankaty izahay mpanomponao izay kristianina tsy hankanavaka, mba ho hiala tompo ny fifampialonana, ny fifampiandanina maro samihafa ka ny sampana tsirairay avy izay velona ato amin'izao fiangonana izao dia ho sampana mifankaty tokoa, satria ianao Jesosy Kristy Tompo izay lohan'ny sampana, lohan'ny fiangonana no alainay tahaka. Dia tareo ihany koa ny tsirairay avy tsy atao amin'ny fiangonana ihany fa any amin'ny fiarahamonina misy azy ihany mba hampanjaka izany fitiavana izay atolotra ao Jesosy Kristy Tompo, ka tokony ho hitan'ny fiarahamonina ihany koa izahay mba hitondra aina vaovao ho an'ny fiarahamonina misy anay ny fisinay tsirairay avy. Entinay ambavaka aminao manokana Tompo ireo zanakao izay iroso amin'ny sakramenta amin'ny batisa, entiny ray aman-dreny amin'izany, ny fananao masina, ny hameno azy ireo tsirairay avy mba handihanany amin'ny fahamarinana sy ny fitiavanao Jesosy Kristy Tompo manomboka izao sy amin'ny androm-piainany manontolo. Entinay ambavaka aminao ny kristianina namanay mpiara-mivavaka ato amin'izao fiangonana izao izay miaina ao anatin'ny fahoriana noho ny valanaretina coronavirus izay mbola hiaina anay ankehitriny. Ny fanasitranana avy aminao Jesosy Kristy Tompo no angatahanay ho azy ireny, ary izy ireo ihany koa dia ataovy matoky ianao mba tsy hitebiteby tsy hananay ahy ny amin'ny fizahan-toetra izay lalovany ankehitriny. Dia taio Tompo ny firenena ny mpitondranay ny amin'ny vahaolana maro samihafa, ka tsahan'izy ireo mba hahafahany vahoaka malagasy miaina amin'ny mpifaliana, amin'ny mpilaminana ihany koa, ka dia ho resy ho fongotra teto amin'ny firenena ity tokoa anie izany valana retina mampatahotra ny maro izany. Fiainany tsirairay avy apetraka eo ambany fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ary dia tanteraho amin'izy ireo izay rehetra angatahiny ka araka ny sitraponao. Ny herinandro vaovao diavinay dia eo ambany fitantananao hatrany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ho fanambarantsika ny finoantsika ry havako noho ny famelan-keloka atolotry ny Tompo antsika dia ndeha iombonantsika ny fanekempinoana
apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manirana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjeny, nijaly ranonapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsiny, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray sy tony, avy any aviany tsara mivelona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny faminankely, ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka isika. Fifaliana ho antsika ny amin'ny sakramentany batisa izay mampiditra ho amin'ny famonjen'ny tompo ny reto olona reto sy ny zanany. Tenira fahavalamy 720 sy ny faharoa ny raitsika dia hitsangana ilahatra manoloana ny alitara masina izy ireo. Fifaliana riabana ny raisantsika reto avantsika reto, manolotra ny tenany, manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Hoenotsika miteny fanorenana zao sakramenta masina izy zao. Hony tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay ty antamy, ko mandehana ianareo. Atao mpianatra ny firena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny naran'ny ray sy ny zanany kara ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nadiko anareo. Ary iny momba anareo mandrakariva mbara-patoka ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanakeko ho amiko so aminareo, ho amin'ny taranakareo, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra resy ny taranakareo mifandimby aho, ary ianareo kosa dia ho zanako. Ary ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama. Fa narany nalevina tamin'ny batisa ianareo, ary miara-tsangana aminy amin'ny finoanana sy n'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Koa ny amin'ny zany, tsy misy tsony na jiosy na grika na amindevy na tsy amindevy na lahy na baby, fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'ny Kristy. Noho izany ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, hovalianareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ireto zaza ireto sy ankizy ireto Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'ireo zaza ireo sy ankizy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va nitaterahany fiangonana amin'izy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara, ka hitomboana amin'ny fahalalana amin'izao fahasoavana izao. Anekenan'i Jesosy tompo azo hery izy ireo ka handany asan'ny Satana rehetra. Onona hivavaka azy ireo sy ampianatra azy ireo hivavaka, ary ampiditra azy ireo mpianatra sekolalady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ireo ny anton'izao fanaovana batisa izao, ary ezika ka hatonga azy ireo mpanay fanasan'ny tompo. Mangataka anareo ary todika amin'ny fiangonana hanamafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hatonga anay amin'ny androm-piainanay rehetra.
ekenay ny antanterahany fiangonana fanjakay araka filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe iray sy zaon'Andriamanitra izao sainy ekeny amin'i Jesosy mba hahazohery ambavany afasatanana rehetra vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy mivavaka ka hampiditra azy ny mpianatra sekolalahady izahay ekenay ny ampianatra azy ho antonyizao fanaovana batisa izao ary ezahanay ny taona azy mpandray fanasana tompo herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterahana izany. Amen. Mandre nareo Andriamanitra, matoky azy fa omenanareo izany heriny izany. Ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana dia hitsangana hangataka izany fanahy masina izany. Mandritra izany ny mpakasary dia manketsy amin'ny ankavia etsy daholo. Nareo mikisaka mankaty. Dia somary ato amin'ny couloir ato. Ny mpakasary etsy daholo. Ry Andriamanitra rainay sy toa, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ilay didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana ny beny tamin'ny nandrenana ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay raha eo, manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahana eto am-panaovana izao batisa izao. Fa raha ny mamelombelona ny zavaboary ety ary manasa ny loton'ny nofo rehetra. Ka mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ka ireto zaza izay atolotry ny ray aman-dreny amin'ny sakramenta amin'ny batisa ireto anie mba voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Koa dia ampitafiony zanakao izy, ampiraiso endrika aminy ihany koa mba handehanany amin'ny fitiavana. Misaotra anao izahay fa tanteraka ny fanindrin'ny ray aman-dreny ary miombonayna amin'ny Jesosy Kristy tompony zanany isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Koa ny angatahanay fiangonana dia mba hitehirizanao ireto zaza sy ankizy marobe ireto mba eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka ary ny fiangonana ihany koa ny amin'ny ezaka rehetra izay tanterahana ho fitezana ireto zaza ireto. Noho ny amin'ny Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Hipetraka ny fiangonana. Ravay ry manana Liantso sarobidy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha kotary vonin-jara tiana tsy afoy. Izaho manao batisanao
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Randria Stefania Ana, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Randriany aina Kristianio Gosio Lima Denema, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotomanantsoa Juliona Andrianina, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Jameson Lando, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ravelontrova Erilalaina Mario, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotonandrasana Sitraka Natiora Dilanina, Randriany aina Kristiana Artina, mitsangana ihany izy, mitsangana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rajary manana anjara, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Randria Morasona ary Velo Tiavina Laurence Arobide, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ravelontrova Niverilalaina Olivia, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotomalala Hotiavina Prinsia, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Randria Marson Mbanso Tsantafil Andrea, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ratsimarsomy Arantso Aina, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ravondrina Tina, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha miandry malala solony avo tsy lavina, izaho manao batisanao
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zay daholo ho ny tompo anaka azo matahotra. Efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao hay ianao. Mandeha anaka ty zao tsara ro izazy reo fa zanak'Andriamanitra ka manahaka azy amin'ny fitiavana. Amen. Ny hira fahatelo ny raintsika isaorantsika ny tompo anaovantsika ny rakom-pisaorana.
misaotra ny sampana Dorcas isika. Ny fifalinantsika nahavitan'ny fanamasina fanambadiana ny havantsika rakotary manina tahina sy manjaka manina liantsoa dina asanao zareo. Ary arina ry zareo mivavaka anareo ny fiangonana dia mirary soa anareo sy miaraba anareo. Misaotra tompoko. Andray ny sakramentany batisany Zakely ra Samson fitahirana sanatra atolotry ny ray aman-dreny ra Samson Remina sy ravoan'ny manana Josiane. Reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Misaotra tompoko. Ny fandaminana ny fiangonantsika dia mitohy hatramin'ny aktivité rehetra dia hoenitsika amin'ny filazam-baovao zany ny fotoanany 20 sy 20 taona na mpitandrina sy ny arahan'ny asa ka mitohy ny fisoratana anarina zany amin'ny rodorodo-pahasoavana mpivady dia efa nomboka soratra anarina koa roa ny rodorodo-pahasoavana mpandray ny daty hoenitsika eo ihany izay nataona nampandray anao iny mandeha tsirairay iny izay taona nampandray anao no soratana amin'ny zareo dia mandray zavatra roa zany ny ray mariazy ny ray mampandray fa hoenitsika daholo ny fotoana anaovana azy any amin'ny volana me ihany zany fa samy manomboka amin'ny soratra marina zany amin'ny zany na ao amin'ny bro zany na amin'ny komitiny 20 taona sy ny 20 taona. Ny sampana Dorcas lahadinjareo androany dia misy varitra fampirantiana ataonjareo ivelany ao dia afaka mividy tsika anohanana azy ireo. Ny fiainam-piangonana ry havana dia mitohy. Pasteur Zakaria atao ankavanana tsangana moa pasteur amarana ny fianarana izy io fantatsika tsara fa elaela ny fampitaiza teto hitatsika fa pasteur be izy io efa akaiky andeha volana Jolay zany raha sitrapon'Andriamanitra zany ny famoahana azy mazotoerina pasteur dia misy ny fandaniana samihafa momba an'izany efa fantatsika ao aloha ny soutenance fanaovana boky ny akanjo sy ny sisa atrehana an'izany ao koa ny famoahana azy any Antsahamanitra matetika anaovana an'izy io na andray narivo dia tsika efa malala ny tokony ataontsika izay andray anjara fanohanana azy dia maka amin'ny devis ao amin'ny bro ao zany na resaka akanjo zany na resaka cocktail zany na resaka kiraro na resaka fanaovana boky ny akanjo masina robe pastoral dia afaka miresaka mivantana koa tsika amin'izany fa mivoaka izy ireo zany amin'ny volana Jolay zany. I pasteur Tora mbola amin'ny taona ho avy zany satria mifandatsaka le taona. Pasteur Toramo lasa ny manjakandrina fa ny solan'ny pasteur Nasandatra ho antsika kristiana mbola tsy nahafantatra ny dadan'ny pasteur Nasandatra dia ndosiny fahafatesana dia anarivony mamo izy zao dia mivavaka ho azy tsika mba ahery izy zany amin'ny fianakaviana zay no le hoe Andriamanitra no mandamina. Pasteur koa ny dadan'ny pasteur Nasandatra mbo satrany mba hitany zanany pasteur avoaka fa izay ny fandaminan'Andriamanitra efa hitany kosa izy efa niasa tany manjakandrina efa hitany no aviny ka dia mivavaka ho azy koa zany tsika ny amin'izay fahoriana zay zany. Dia tahaka izany ny fiainam-piangonana tsy miova ny fidirantsika eto fa manaja ny fahameritran'izao fotsiny tsika dia le mandeha amin'ny FB koa zany misy ny fanompoam-pivavaha dia tahaka izany koa zany ny fiainantsika zany raha misy adidy sy tahaka an'izany dia afaka ampitondraina olona foana fa mandray olona foana zany ao amin'ny mpitandrina sy ao amin'ny sekretariat zany. Iroso amin'ny fahaloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika raha misy sampana mira dia afaka mira izy raha tsy misy dia hoanitsika ny 700 izy anao nompan'i Jesosy ataontsika marisitrisika.
Januana Aniwa Jare Lasa Ani Jesu 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 tumponayo Reto Iza Fionany dekôna vaovao amin'ny mpitandrina ny raha riva miaraka amin'ny solontenan'ny broso dia adino le dekôna vaovao. Fita amin'ny valopolo amin'ny efajato andininy voalohany sy ny fahatelo alohan'ny tsodrano, fahefatra sy fahadimy aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana masinareo ka hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny fahalalанareo izy. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana hiaro ny fonareo, hiaro ny tokantranonareo. Ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra, ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Rata teri de alu kene pati katici baba tian pakawatan ate be rapi desate ede
afaka hivavaka mangina isika. Koa amin'izany dia aoka anakan'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Misy ny fakanasary amin'ireo izay navita batisa miaraka amin'ny mpitandrina dia iomana amin'izany isika. Kopakopa-tanana antsika ho tahiny tompo daholo nareo. Tiako be nareo satria tian'i Kristy.